MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivava. Tsy tasoritra eny anivon'ny fiarahamonina intsony ankehitriny ny fihavanana malagasy, ny fifandrafesana sy ny fifanenjehana mitsapa, miainga avy ny fotony hatrany amin'ireo mpitondra fanjakana ambony, samy te hilaza fa manana fo antra sy mitsinjo vahoaka ny tsirairay avy, kanefa ny mifanohitra amin'izay ny fihetsika atao. Isan'ireo fotodrafitra sagoavana notokanany nandritra izany ny EPP manara-penitra ao Mamanina, ny fonja manara-penitra ao Volamena, teo ihany koa ny DSS Ambalakindresy ary ny kianja manara-penitra Ambalavao. Olona iray no namoy ny ainy ary trano manodidina ny 2,700 no rava-tanteraka tao amin'ny fokontany Mahafasandrefana sy Mahafasatsimo tao amin'ny kaomina Ambanivohitra Farafangana ao Malialina, vokatry ny aitrano mahatsiravina izay niseho. Tokantrano iray mpanamboatra menaka palmier no niangan'ny afo raha ny fantatra. Naseho tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny parvian'ny lapan'ny tanàna Analakely ny sculpture nataon'ny Joël Andrianome Arsoa misoratra hoe eto isika dia manandratra ny nofin'izao tontolo izao. Zavakanto vita vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fond Iava Roussen. Mosquée chiita iray any avaratra atsinanan'ny Afghanistan no nisy nanafika ny Zoma teo nandritra ny fotoam-pivavahana ao Mali. Mpivavaka zato mahery no maty nandritra izany fanafiana izany araka ny tatitra nataon'ireo mpamita iraky ny firenena mpiambana tany Afghanistan. Ny andindindreo arainao afaka fotoana fohy. Anterina ny araba ho atsika mpanaraka ny fahitalavitra kolo ao amin'ity zoma fasivy ny volana oktobra taona 2024 ity tonga soa eto anivony fotoana ny fampalalam-baovao kaseko ampanajana tompoko lasy tompoko vavya naraka izany hatramin'ny farany. Tsy hita soritra eny anivony fiarahamonina intsony ankehitriny ny fihavanana malagasy, ny fifandrefesana sy ny fifanenjehana no tsapa miainga avy ny fotony hatrany amin'ny mpitondra fanjakana ambony. Samy te hilaza fa manao fo antra sy mitsinjo vahoaka avokoa ny tsirairay avy, kanefa mifanohitra amin'izany ny fihetsika atao. Ndia rahantsika ny matondatsoratra Gaeton Andriatsiravo. Maro ny olana mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny iandrasana vahaolana amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra isan'ny tokony. Mitokona ny any amin'ny université, mitokona ireo mpitsabo, mitaky ny karamana ireo mpiasan'ny kromita malagasy, mitaky ny volana ireo orinasa mpanao lalana sy ny maro hafa. Mifanindran-dalana amin'ireo ny olana eny anivon'ny fiarahamonina, mijaly vao mahazo rano fisotro madio, mirongatra ny sito mahery sy ny fanendahana ary ny vakitrano sy ny alabotry. Velara-tany amina hektara maro no may, vokatry ny doro-tanety sy ny maro hafa. Mizotra makaiza ny firenena malagasy amin'izao fotoana, ary inona ny mety hitranga afaka 10 na 20 taona. Sarotra ny amenaviana fa hiverina amin'ny malagasy ity fihavanana, mandala ny kolontsaina sy ny fomba mampanao fahiny no isy amin'izay fotoana izay, raha tsy dian'izao isika no mamerina izany tsikelikely. Manandanja ary fototra iray maha-malagasy ny fihavanana. Amin'ny malagasy, izay olona mifampitsinjo aina natao hoe mpihavana, ary antsoina hoe havana ireo olona mamelona ny aina. Havana akaiky ireo olona iraira, mitovy fototra ny aviana, irairazana iombonana. Fifandraisana tsara, akaiky teo amin'ny olona mpiarabelona, na iray fianakaviana ny atao hoe fihavanana. Avy amin'ny teny hoe havana, izay midika olona ifandraisana akaiky, na fianakaviana mihitsy aza. Tsy hita soritra eny anivon'ny fiarahamonina intsony zany ankehitriny, toa mifamingana, mifampiantsy, mifanao ndolo-po, mifandratra, ary misy mihitsy aza ireo mifamono. Tsy mahagaga raha feno ny fonja, tsy voahaja ny zoma olona, mirongatra ny vakifasana, mahazo laka ny fanolanana, ary ireo mpitondra fivavahana azy tsy mitsahatra milaza fa efa akaiky ny farandro. Tsy ny vahoaka eny amin'ny fiarahamonina, tsy ireo mpihavana ihany, fa hita sy tsikaritra hatramin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ihany koa ny fifandrafesana. Samy te hilaza fa manana fo antra sy mitsinjo vahoaka ny tsirairay avy, kanefa ny mifanohitra amin'izay ny fihetsika atao. Araka ny fomba fiteny hoe tsy miady, fa ny kibay ankelika ihany. Raha tiana nefa ny ampandrosoan'i Madagasikara ka ialan'ny vahoaka malagasy amin'izao fanitrana sy fijaliana ihany an'izao, fa ny vanagoavana no tsy maintsy apetraka. Tsy mijanona fotsiny ihany amin'ny fanatsarana ety ivelany, toy ny fanamboaran-dalana, ny fametrahana foto-drafitrasa maro isan-karazany,
fa indrindra ny fanovana ny ao anaty. Mila miova ny toe-tsaina sy ny fomba fijery. Mila miverina mandala sy manindraindra indray ny fihavanana ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Fiatsika tsotra ny ahoana ny fihavanana ny fifankatiavana, ny fifampitimbinana, ny firaisan-kina, ny fifamangina, ny fifamonjena sy ny fifanampiana. Hoentsika no izana ny fotoana ny fampalalam-baovao dia ny dian'ny filoham-pirenena ny akony dian'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Fianarantsoa iny. Foto-drafitrasa maro no notokana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Nandritra ny andro faharoa nandalovany tany amin'ny faritra Matsatra ambony, isan'izany ny foto-drafitrasa goavana. Natokana ny toy ny EPP manara-penitra ao Mahamanina ao Fianarantsoa ao, ny fonja manara-penitra ao Volamena, teo ihany koa ny DSS Ambalakindresy ary ny kanja manara-penitra ao Ambalavao ao. Nelarana Evson mitorantsika ny andinindininy izay. Foto-drafitrasa maro no notokana ny filoham-pirenena androany hatany amin'ny faritra Matsatra ambony. Isan'izany ny EPP manara-penitra atao Mahamanina, kanja manara-penitra atao Ambalavao, teo ihany koa ny DSS Ambalakindresy. Nosafidiana ametrahana ny toby no ity toerana ity voasokajy ho isan'ireo faritra mena amin'ny asandalo no izy sarodarana sy somary mitokana. Araka izany isan'ny ampiaina ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny farim-piarovana sy fandriampahalemana andringitra ka ahafahan'ireo vahoaka mamokatra ampilaminana sy mifantoka tanteraka amin'ny asa fandrosoana. Ny détachement spécial de sécurité na ny DSS dia mitovy amin'ny base opérationnelle avancée ihany. Isan'ireo foto-drafitrasa goavana notokana ny filoham-pirenena androany ihany koa ny fonja manara-penitra tao Volamena. Hitoetra amin'ny rapitso ny fitsidiam-paritra ataon'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Matsatra ambony. Ratsaivina, rampitso no ankalazana ny fahadimapolo amby zato taona ny diosezin'ny Fianarantsoa, ka isy ny fitaom-pivavahana lehibe ho fanamariana izany. Iverina eto andrenivohitra isika feno 720 ora ho an'ity androany sabotsy ity ny fitazomana ireo mpitsabo roa eny amin'ny mpitandro ny filaminana. Miamafy ny fitakina hampiato avy hatrany ny asany ireo mpitsabo sy mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny CSU GRA raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra entitra raisy ny tompon'andraikitra araky ny fanambaran'izy ireo ho an'ity androany ity. Ny antsipirien zay no hoentiny nambinina révélation ho amintsika. Hampiato ny asany avy hatrany ireto mpitsabo sy mpianatra ho mpitsabo eto amin'ny CSU GRA ireto raha toa ka tsy misy ny fanapahan-kevitra amoana tsy misy atakandro ireo mpitsabo roa izay mbola voatazona eny amin'ny mpitandro ny filaminana na ny brigade criminelle amin'izao fotoana izao izay efa feno 27 ora amin'ity androany sabotsy ity. Miamafy ny fitakiana ataon'izy ireo. Mangataka tsisy atakandro ny voan'ny professeur Rakotina au Berlin sy ny DAT ny CSU GRA ary eto izahay dia manapa-kevitra fa tsy hiasa mihitsy izahay raha tsy mivoaka ireo olona voalazanay teo ireo. Manomboka androany zany izahay ny interne qualifiant, ny interne, ny étudiant dia tsy hiasa izahay raha tsy maheno vaovao ny voaka ireo ray aman-drenina ireo. Tsika rehetrarehetra miara mahafantatra ny mety ho fetraikany angambany. Tsy izahay no andeha hiteny hoe inona no mety ho fetraikany zany. Na izany aza misy ihany ny fandraisana ireo marary raha toa ka tojo fahasarotana fa ny ankoatr'izay dia lavin'izy ireo ny fandraisana ny hafa. Zay dia anisan'ilay mpianatra ny io professeur Berlin io. Ny marina kely fotsiny angambany hoe tsy misy miasa tsy miasa, ny strict minimum mihitsy no ataonay zany aloha amin'ny asa. Hoe tena miambatra manaina le izy dia tsy maintsy mandray an'izay olona zay. Fa ny ankoatr'izay dia tsy raisinay mihitsy aloha raha tsy mivoaka professeur. Zay dia tsara zay marina fa mba tsy anay zany le olona aloha amin'izay mba tsy anay le voaka malagasy hoe tsisy andray. Raisinay ihany zareo na dia feno zany kapokanay raha ohatra ka miambatra manaina le aretina dia tsy maintsy ataonay le izy. Fa ny ankoatr'izay dia tsy ataonay mihitsy aloha. Tsy hijanona treto ny hetsika raha ny fanazavana trany hitoy hanenika ny nosy ity fitakiana famoana ny mpitsabo naman'izy ireo izay eny amin'ny mpitandro ny filaminana na ny brigade criminelle amin'izao fotoana izao. Tanterina aminao ihany mety ho fotoan'ny fitokonana ataon'ireo mpitsabo eo anivon'ny CSU GRA iny malohany fitanana ireo naman'izy ireo fa lafomba vao hafa any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny olona iray no namony ainy ary trano manodidina ny 220 sy 700 no raha vatanteraka tao amin'ny fokotany Mahafasa Andrefana sy Mahafasa Atsimo tao amin'ny commune Ambonivohitry Farafanganao Omaly Alina vokatry ny hain-trano Mahatsiravina zay niseho.
tokatrano iray mpanamboatra menaka palimie no naingan'ny afo ary izao ny hiditra ho an'ireto tokatrano miisa 220 sy 700 ireto. Tahaka izay no niainan'ny mponina tao ambony vohitra farafangana tao Omaly alina tokony tamin'ny folora alina. Vokatry ny haintrano mahatsiravana niseho tao amin'ny fokotany mahafasa atsimo sy mahafasa andrefana. Tsy tosika ny mpamonjy ny famonoana ny afo. Vokatry ny fahabetsahany trano may, fa teo ihany koa ny fisian'ireo trano izay mitafo bozaka izay nampiredareda ny afo tanteraka. Trano manodidina ny 220 sy 700 no rava tanteraka tsy nisy noraisana, ary olona iray no namony ainy izay maikilany afo nandritra ity fotoana ity. Tsy nisy rano intsony tao amin'ny tokatrano tsirairay avy vokatry ny fahatapahan-drano, ka ity pompe anankiray ity no hanina ampiasaina namonoana ny afo. Afo niainga tamina tokatrano iray no niandioan'ny firehetana ity tokatrano ity, izay mpanamboatra ny menaka palimie ka nanafaingana ny firedaredan'ny afo. Efa natora izany da olo akaiky fivodriny zany mitarataragny gn'afo da nizosy mahe trano da signy votafasamby nizosaba io. Da nirombagny moa efa sy rombakasany satria itragno mifandraikitry da mambikiny eny an'iny gn'afo. Da izay zany ny farany tanàna tiky. La ny zavatry da sisy raha azo niresiny ka da gn'etakoditry gn'azo niresiny. Androany maraina, tahaka izao ny zava-misy teo amin'ny fokotany miisa 2 tao an-toerana. Potika sy rava ny fanana rehetra izay nirina tao anatin'ny taona maro. Tafavoky tegna be fianakaviako efa da mazana zay vao niverigny ndre iverigna anao zany erivo tonga da misafotofoto tonga da megna sima ty. Sady megna andrefagna megna sima famotofoto teo da sisy azo niresiny. Manao antsova amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa araka izany izy ireo mba hijerena akaiky ny vonana azo azy vokatra ity haintrano mahatsiravina ity. Izay no mahakasika ny fahavoany amin'ny faritra izay trano fa any amin'ny renivohitry ny fahatratsinanany ndray kosa Tomasina ao mbola mitoetrany ny fitokonan'ireo mpiasa mpandraraha eo anivon'ny université ny Tomasina amin'izao fotoana izao malohana ny fitakin'izy ireo izay fa naharitra volana maromaro izay ankilany na io zany fitokonana mizotra antsaka sy andavany ny fampianarana ka mpianatra miisa 720 sy 400 no nahazo ny maripaizana licence izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny androny Omaly. Nateo azy ireny fitokonana matetipitranga tato ato teo anivon'ny université ny Barikadimy toy ny olany mpianatra sy ny mpandraharaha misana ny asa fampidonana ny université ny ampy ny krizy ara-pahasalamana. Nilaza ny tompon'andraikitra fa miasa ary mamokatra ny université ny Barikadimy na eo aza izany rehetra izany. Mpianatra miisa 720 sy 400 avy amin'ny faculté d'Egmia eo anivon'ny université ny Barikadimy no navoaka tamin'ny fomba ofisialy Omaly rehefa navita fiofanana 3 taona ka nahazo ny maripaizana licence tamin'ny lalam-piofanana lalàna, toekarena sy fitantanana ary mathématique informatique appliquée izay nianatra nandritra ny taom-pianarana 17 sy 10 sy 20 sy 10. Miisa 7 kosa no notolorana ny maripaizana master tao anatin'ny lalam-piofanana fitantanana. Zava-dehibe tokoa ny famoahana promotion ny amin'ny fomba ofisialy ny fizarana diplôme amin'ny fomba ofisialy satria io no pirofo entina anehoana amin'ny vahoaka fa miasa ny ato amin'ny université satria vokatra io. Ka zava-dehibe ny Degmia moa zany nanao androany fa ny talohan'io efa nisy ny établissement hafa namoaka mpianatra tamin'ny fomba ofisialy anisan'izany ny Institut de tourisme et de patrimoine. Ho avy manaraka eo daholo ny établissement sasany fa le contexte na Covid-19 teo zany no somary ataoko hoe nanahirana kely tsy nafahana nanao famoahana promotion fahobe. Fa raha ny tokony ho izy ary mety ho ezaka amin'ny fotoana manaraka zay raha manao sortie de promotion université de ny mpianatra diplômé rehetrarehetra mihitsy no miaraka avoaka indray mandeha tanjona zay. Ankilany nanaraotra nanao etsika ny fanindran-dalana tamin'ny toy ihany koa ireo mpiasa mpandraraha eo anivon'ny université ny Tomasina Pirnas sy ireo izay efa nisotro ronono manoloana ny vavahadin'ny université Barikadimy nampatsiahy ny olana izay sedran'izy ireo tamin'ny manam-pahefana izay tonga nanome voninahitra ity fotoana ity tamin'ny fametrahana sorobaventy maro samihafa. Efa mitakigna atrana zany tara fogna karaha manay io
Hatramin'izao zegny zahay mbola tsy nahazo karama fialaka roa vôla. Silongny zay tihina azo mafy ka anaovagna antsoavo amin'ny mpitondra rehetra isy nambaratogniny. Manomboka ministra ny finasy, zareo amin'ny primature président république sahiragna zay atao amin'ny université. Faharoa manaraka an'izay mikasika ny indemnité de technicité. Ny vôlagna zareo efa mikarakara. Ela loatra zegny ilay izy satria efa roa vôlagna zao nivoagnan'ilay hoe nekeny conseil des ministres zegny ilay izy. Hatramin'izao nefa mbola tsy hita ny vokany. Nefa miala amin'ny karama io tegna fontry be. Sahiragna ny mpiasa noho izay, sahiry fampidirana mpianatra. Maro be ilay mpianatra tsy afaka mpiasa, tsy afaka mampiditra mpianatra. Faharoa, koa zany le vola alain'ny banky satria misy retard amin'ny pénalité. Nilazany hoy ny tolona ireto mpandraharaha ireto manomboka izao rehefa niaina tao anatin'ny tolona miverimberina tsy nahita mpahombiazana nandritra ny taona maro raha ny fanazavana. Naseho tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny parvieny lampantanàna Analakely ny sculpture nataon'ny Joël Andrianome Arsoa misoratra hoe eto isika dia manaratra ny nofony izao tontolo izao zavakanto vita amin'ny vokatry ny fiara-miasa io anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fondation Yavarosoaina no makasika an'ity zavatra ity. Ndeha rahantsika hoentiny ona saina makasika an'izay. Naseho tamin'ny fomba ofisialy androany ny sculpture vaovao notonto Saint Joël Andrianome Arsoa eto isika no manandratra ny nofin'izao tontolo izao. Io no soratra lehibe tazana nanomboka androany rehefa mandalo eo amin'ny parvian'ny lampantanàna Analakely. Nanatrika izany ny solotena avy amin'ny gouvernemanta nahitana ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, ny ministry ny filaminam-bahoaka, toy ihany koa ny gouvernora ny faritra Analamanga ary ny mpampiatrano, ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny filompanorona ny fond Yavarosaina ary ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila maro. Nofo roa taona lasa izay ny anova ny endrika Antananarivo ary mizotra makany amin'ny fanatanterahana izany isika ho ny ben'ny tanàna nandritra ny fandraisam-pitenenany. Roa taona latsaka izay tamin'ny isika niditra tamin'ity lapa ity nanofy izahay. Nanofy isika ka ny teny hoe izao vao tena tonga amin'ny fotoana hanavotana an'Antananarivo. Hitondrana fanovana, fandrosoana, fahadiovana sy filaminana. Andao ifanometanana. Andao isika hiara entana, hiara iasa, hanova ny fiainantsika, ny fisainantsika, ny tanànantsika. Isika rehetra no afaka merina ny asana Antananarivo sy ny mponina. Vitsy ny olona natoky, kanefa efa hitantaratra amin'ny fanantenana, na mbola lavitra aza ny ezaka, efa mbola manomboka hita ihany koa ny vokatra. Efa afaka manofy amin'izay isika. Hoy Joël hoe ny nofy no ahafahantsika mametraka tsioka vao. Et voilà. Antananarivo iombonana, Antananarivo tanànantsika. Fanomezana endrika ny tanàna, fanovana endrika an'Antananarivo, fa ihany koa anjara biriky izorana makany amin'ny fampandrosoana ity asa ity, hoy Joël Andrianome Arsoa. Monsieur Nandre-Citoyen ben'ny tanàna zany sy Andriamatoa Asina Yavarosaina mba amin'ny fond Yavarosaina no nanasana mba hanangana n'ity sangan'asa vaovao an'Antananarivo ity. La hevitry le teny no dia efa misoratra eo izy zany hoe mba hanangana iarivo vaovao tsika, iarivo manofy iarivo manofy an'izao tontolo izao. Misoratra eo moa le izy dia atsika tsirairay avy no afaka mandray ny dikany na izay nofy tiatsika ho atao koa moa amin'izay. Tiana mpanoratra ampitaina dia hoe andaotsika mba nofy izay, andaotsika mba ohatrany teneniko teo moa zany dia manahirana no mieritreritra ny andavanandro ka aleotsika mba hanofy zavatra hafa. Ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fond Yavarosaina no niara-nombonantoka tamin'ny fanatanterahana ity sculpture eto isika dia manandratra ny nofin'izao tontolo izao ity izay novokariny Joël Andrianome Arsoa eto amin'ny parvis Analakely. Lafomba vao hafa tanteraka nanao hetsika fanomezana raha teny anivon'ny CSUGRA tamin'ny ity androany ity ny Lions Club Madagascar. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fa-efatramby-zato-taona ny Lions Club International ary mifanindry amin'ny vinany fikambanana ny fanampinany Pierre Bell.
onona senatrany no mitondratsika ny antsipriany zay. Ao anatin'ny fanamarinany tsingeritaona fa 400 ny Alliance Club International nanatanteraka hetsika ho fanampinan'ny mpiarabilo ny fikambanana ho an'ny teto Antananarivo. Fanomezana raha izay no notontosaina teny amin'ny CHUGR. Anio moa zany dia andro natokanay ankalazana ny fitsikirana ny taonan'ny l'Alliance Club International 8 octobre ny tena daty fa noho izy andro zoma moa zany dia nafindra kely anio le izy 400 taona anio ny l'Alliance Club International dia ho antsika eto Antananarivo dia natokana ho an'ny fanomezan-drà. Misy an'ireo namanay marobe lasany a Majunga miaraka amin'ireo président de région, ni gouverneur, ni président club rehetrarehetra mankalaza an'izay any Majunga miaraka amin'ny hetsika isan-karazany. Mahatsara ny fahasalamana fa ihany koa famonjena ny hafa ny fanomezan-drà. Ankoatr'io tombontsoa ihany koa no sitrahan'ireo izay manatanteraka izany androany. Ny androany aloha zany dia miandry hatrany amin'ny olona 200 izay eto amin'ny banque de sang. Ny raha dia misy tombontsoa be dia be azo aminazy amin'ny fanomezana raha. Anisan'izany ny fanenana ny problème ny olana rehetra amin'ny lalan-drasany fo. Dia faharoa ny fanomezana raha anankiray dia fanavotana ain'olona. Dia ny tombontsoa manokana amin'ity fanomezana raha androany ity ho izay olona manome dia misy analizy maromaro atao. Omena maimaim-poana dia ho atao maimaim-poana ilay analizy. Omena ilay olona ny valiny anisan'izany ny groupage sanguin, dépistage diabète, dépistage na hépatite B C, syphilis, dia VIH sida, dia paludisme. Izay zany ny tombontsoa manokana amin'ity fanomezan-drà androany ity. Dia ho an'ireo donneur manome raha matetika moa dia mahazo carte izy donneur de sang bénévole. Tsy ivona isan'ireo fikambanana misehatra amin'ny fanampinan'ny mpiarabelona indrindra ireo fianakaviana sahirana ny Lions Club ary misandraka amin'ny zavatra maro izay fanampina izay toy ny ady amin'ny omamiadana mahazo ny zaza, ny fitsaboana ny areti-maso sy ny fanomezana solomaso ho an'ireo izay hita fa mila izany, ny fitsirihana ny aretina katarakta, ny diabeta fa ihany koa misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Izay no marina ny tapany voalohany teo ny fotoana ny fampalalam-bavoa. Isany vetivetsika eto an'ireto doka varotra ireto reveo hiditra anatin'ny tapany faharoa indray. Tsy hitako hoe inona ny vitany arazato. Tsy haiko aloha fa raha ronjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be. Ohatra hoe mandefa SMS be dia be. Na koa misurfa amin'ny internet. Olona afaka manao story koa azy lahy. Dia eritrereto zany raha anatin'iray andro no vitany ronjato anankifolo. Io foana ary le finday mahazo mega na SMS ohatra ny avoroeny miaraka amin'ny Hello 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny ronjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix.
taveriny eto amin'ny tapany faharoa eto ny fotoana ny fampalalam-baovao isika mbola tsika mpanajana trano ianao anaraka izany hatramin'ny farany notokanana nandritra ny fankalazana ny fahenimpolo taona ny tafika anabakabaka ny base aérienne 213 eny Arivony Mamo raha tokana Batak izany teo aloha hanampetsaka ireo tafika antanety amin'ny fampandrina ny fahalemana any amin'ireo faritra izay tena anjakan'ny asandalo ny tafika anabakabaka raha ny fanazavana maro ihany koa ny rafitra niova eo anivon'ny tafika anabakabaka amin'izao fanovany rafitra izao Nela Haneson. Mafisina ny fametrahana ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra maro manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ny tafika anabakabaka sy ny tafika antanety nandritra ny fankalazana ny faha-80 taona ny tafika anabakabaka no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny base aérienne 213 Arivony Mamo izay vokatry ny fanovandravitra teo anivon'ny tafika raha toka Batak no nahalalana azy teo aloha dinina nandritran'izay 80 taona moa nresantsika zao dia tao anatin'ny 80 taona dia nisy tokoa fandalovana maro tokoa na tamin'ny andron'ny fironan'ny premier resaka Mamo nresako voaloha tamin'ny 1961 na teo amin'ny amiral Didier Tsiraka tamin'ny 1975 izay nazona fiaramanidina maromaro indra fiaramanidina piady ankehitriny kosany dia hitako noka tamin'ny 2019 tamin'ny teon'ny président Andry Rajoelina izay nanomezana anay reto fiaramanidina reto hitanareo hoe orinako eto miaraka amin'ireo sesina izay azonay dia efa miova tanteraka zany fomba fiasa zao fa tena mezaka izay anome fahafapoa na fandriam-pahalemana na fahafapoan'ny izay mila anay. Raha izay ivona efa antoanany maro no tsy nisy fampitaovana teo anivon'ny tafika malagasy raha tsy efa taty amin'ny taona 2024 ka hitondra aina vaovao ho an'ny tafika malagasy sy ireo andian-tafika isan-karazany fisiana fanovandravitra mba ho tombotsoa ambony ny vahoaka malagasy. Safidy ary tsy antery ny fanaovana vaksiny fiarovana amin'ny valinaretina Covid-19 efa maro ihany koa ireo karazana vaksiny tonga eto amintsika ankehitriny ary afaka manatanteraka izany avy ny tsirairay araka ny safidiny. Ny tsara ho fantatra mahakasika ny fanaovana vaksiny no entina aminao ao anatin'ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV rapitso amin'ny fitora ariva ndeha rahantsika ny ampahany amin'izany fandarana alalino arahanao ho any androny rapitso izay. Salamana zany dia efa natao alohan'ny anaovana vaksiny dia natin'ny safidiko an'ilay nanao vaksiny zany efa voan'ny Covid tamin'ny volana avril dia mba ho fiarovana amin'ny malalaka zany tena antoan'ny safidianako nanao vaksiny. Manahoana zao ianao? Andeha tatsara toko. Misy antony manokana ve hoe vaksiny Janssen no safidinao? Ny antony manokana zany satria zaho efa tapa-kevitra ny hanao vaksiny dia tamin'ilay voaloha zany ilay AstraZeneca mbola atao anatin'ny mbola tsy nahazo nanao dia efa tonga ilay fotoana zany afaka manao vaksiny dia izay no safidiko nanao an'ilay vaksiny.
Tafiditra ao anatin'ireo olona nambarany mpitsabo fa tsy maintsy miandry fotoana vao afaka manao vaksiny izany Claude. Midika izany fa azo atao vaksiny avokoa ny olona rehetra, maniry sitraka izany, saingy misy ny fepetra tokony arahana sy hotandremana. Amin'ny ankapobeny azo atao vaksiny daholo fa tsy le mbola le mampiseho an'le soritra aretina hoe voan'ny Covid aloha amin'ny fotoana tongavany ity sy ny olona hoe efa voan'ny Covid tao anatin'le 3 volana farany tongavany eto. Ohatra 3 volana talohan'ny androany zany zao fa nisy an'le voan'ny Covid izy dia mbola ahemitra tsy azo atao fa ahemitra zany. Dia ny olona bevoka koa tsy atao fa mampinono azo atao. Raha niainga tamina toerana roa tany am-boalohany, efa tafiakatra 12 ny site fanaovana vaksiny amin'izao fotoana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Lafomba vao ara-pahasalamana indray kosa no tanterana teny Ivandry ny atrikasa ho fankatoavana ny drafitim-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana rehefa nivolavolaina nandritra ny volana maromaro. Afaka mirehare fa isan'ireo firenena manana drafitra sam-pirenena ho an'ny fahasalamana ka afaka hiatrika ireo fanamby makasika ny loza sy ny amina ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny fanazavana. Gaëtan Andriatsilavo no mitorantsika ny andinindininy izay. Tsy ny Covid-19 ihany no olana ara-pahasalamana hatrehiny Madagasikara amin'izao fotoana, fa misy karazany aretina maro. Tsy mijanona amin'ny resaka sistany ny aretina, ary afaka miparitaka manerana ny firenena na iray manontolo na firenena maromaro. Antony mahazava-dehibe ny fananana drafitra hiatrehana ireo valana aretina mety hitranga. Miomana amin'ny fiatrehana an'izany mety paritahana valana aretina izany. Ary rehefa miresaka valana aretina dia tsy resaka amin'ny aretin'ny olombelona ihany fa misy koa ny aretina azo avy any amin'ny biby, misy koa ny mety vona azo avy amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Dia ireny rehetra ireny dia mety misy risika daholo. Dia izay zany no nametrahana ity drafitra azy ity ary fandrindra amin'ny filan'ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny fahasalamana anatin'ilay lalàna mifeny fahasalamana règlement sanitaire international dia tsara manana an'izao drafitra zao daholo ny firenena rehetra. Andrim-panjakana samihafa sy ireo mpiara-miombona antoka no niarany kaondo tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny famolavolana sy ny fankatoavana io drafim-pirenena io. Isan'izany ny eo anivon'ny primature, ny banky iraisam-pirenena sy ny fikambanam-be iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Ireto farany izay naneho ny fankasitrahana manokana ireo rehetra nandray anjara tamin'izany. Amin'ny teny tokana, amin'ny anarany mpiara-miasa solitenan'ny OMS Madagasikara, miaraba ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana izahay ary ireo fitambaran'ny mpiara-miombona antoka teknika sy mpamatsivola izay mandray anjara tamin'ny famolavolana ny drafitra asa-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana. Tetika asa mahakasika sehatra maro ampiasain'ny firenena iajina, tsy hoe amin'ny aretina mahazo ny olona irery ihany, fa ihany koa ny aretina mpahazo ny biby. Marina fa betsaka ireo sehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eto anivon'ny firenena. Araka izany, ankasitrahanay ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny famolavolana io antotan-kevitra io. Afaka mirehare fa isan'ireo firenena manana drafitra sam-pirenena ary ho afaka hiatrika ireo fanamby mikasika ny loza sy amin'ny ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny fanazavana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampirantiana miaraka izay andraisan'ny mpanakanto misa 40 anjara eny amin'ny Alhambra Galerie Ankadimbahoaka. Ny fitiavanay iny loha hevitra no safidina tamin'izany. Ono nasaina antrano mitondrantsika ny Antsiprian zay. Avy amin'izay hira-pirenena malagasy izay no nakana ny lohateny fampirantiana tanterahany eto amin'ny Alhambra Galerie Ankadimbahoaka izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany. Ahitana asa tanana, zavakanto maro samihafa maneho ny fitiavan-tanindrazana, ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ary andraisana mpanakanto misa 40 anjara. Isany hita amin'ity fampirantiana ity ny sanganasany Matli. Io asa tanana io moa zany misy an'ny hira-pirenena moa zany afaka vakianao ambony, natao t-shirt izy, natao tote bag dia natao rindrina anankiray moa zany dia teny ao anatin'ny hira-pirenena moa zany averomberina teo. Manome valeur kokoa angambany an'ilay hira-pirenena
Ny tiarsa mankany dia rehefa hira-pirenentsika malagasy amin'ny ankapobeny dia ny couplet voalohany sy ny refrain ihany ny irena dia adinidiny matetika ny deuxième couplet, troisième couplet dia nanaovako an'ity moa zany mba hoe anasiana hoana moa zany anasiana attention sy importance kokoa moa zany ny teny rehetrarehetra ao anatin'ilay hira-pirenena. Mandray anjara amin'ity fampiratiana ity ihany koa ny avy amin'ny fikambanana andahoana avao izay manodana ireny akora tsy ampiasaina intsony ireny ho tonga zavakanto. Ilay andahoana avao zany dia laboratoire manodana ny fako plastika ho lasa fitaovana azo ampiasaina indray. Afaka koa manao fitaovana afaka manao œuvre zany zay ohatran'ny hitantsika eto. Ito zao ohatra hoe arenjina. Manaraka an'ilay thème-n'ilay exposition zany hoe ny fitiavanay dia te-aneo zany zay hoe fitiavanay an-tanindrazanay satria zany isaky ny fetim-pirenena dia anisan'ny fitaovana tsy afaka misaraka amintsika mihitsy ny arenjina dia izay zany no tiany aseho amin'ilay izy hoe ny arenjina mba anehoanay ny hoe fitiavan-tanindrazana zany. Inona zao no nanamboarana azy ity? Dia ny anamboarana azy zany fako plastika raha marimarina kokoa zany dia ilay boatina fanafody izay ampiasaintsika isan'andro ireny izay ariana nefa tsy afaka ampiasaina. Nanomboka androany eny amin'ny musée de la photographie ny fampiratiana ireo sary fahiny mirakitra ny tontolo ny fiaran-dalamby eto Madagasikara. Fampiratiana mitondra ny lohateny hoe train de Suisse, train malgasy. Fiara-miasa amin'ny musée de la photographie sy ny masevoino Suisse ary ny mpakasary Pierre Romain. Train de Suisse, train malgasy. Io ny lohahevitra hitondrana ny fampiratiana ireo sary fiaran-dalamby fahiny eny amin'ny musée de la photographie. On a choisi le thème de train, chemin de fer, parce que Nisafidianay ny lohahevitra hoe fiara an-dalamby satria everiko fa ny ankamaroan'ny malagasy dia manana fahatsiarovana vitsivitsy na maro ary samy manana ny azy. Hoay manokana dia manana fahatsiarovana nilaza izay ary tsara raha resahana izany. Tsy hoe mitondra fahatsiarovana fotsiny ihany fa manentana antsika ihany koa andinika ary laza fa ilaina ny fiara an-dalamby ary maro ny tombontsoa entiny. et aussi toutes les conséquences, on va dire, positives des trains. Nisanganasa ny Pierre Romain niara-niasa tamin'ny masovo Suisse no ampiratiana eto ka azo ny rehetra tsy dina nanomboka androany. I Pierre Romain izay nanana ny fahatsiarovany manokana tamin'ny zototra fianarantsomanankarana ny FCE. Je viens du sud-est, de Parapangan, tout ça, et puis quand j'ai fait mes études en France. Avy any atsimo atsinanana farafangana rehefa nianatra tany fianaratsoa fonombola kely dia finaritra hatrany rehefa mandeha masinina ary rehefa nofisiko sady ny fahatongavan'ny fialan-tsasatra iverenana andehanana masinina indray araka izany dia tena nanamarika ny fahazazako sy ny fahatanorako ny masinina ary tiako ny milaza aminareo fa ny ankamaroan'ny sariko dia tena teraka izay fahatsiarovana ny fahazazana izay rehefa nandray masinina mbola tsy nanana fankatsary tamin'izany rehefa niditra tao amin'ny tontolon'ny fankatsary ka nandeha masinina dia nilaza hoe tena mahafinaritra ary tsy roa aman-tany ny zotra fianaratsoa-manakara ka izay no nahatonga an'ilay sary hitanareo ireo. De ce trajet Fianarantsoa-Manakara parce que c'est vraiment exceptionnel quoi. Et c'est pour ça que ce sont nées ces images que vous avez vues. Raha ny tantara fohifohy talohan'ny taonjato faharoapolo ny filanjana ihany no any fitaterana tanety nisy teto Madagasikara. Tsy mbola nisy ny arabe fa ny dia tongotry ny mpandalo no namaritra ny lalana. Ezaka lehibe tamin'ny taona 700 ny fametrahana ny fitaovam-pitaterana ary fomba ahafana mamelanja ny vokatry ny tany. Nanomboka ny taona 700 araka izany ny fanamboarana ny lalamby. Tanjona tamin'izany ny ampitoy Antananarivo amin'ny Tomasina ary mahatratra 3 ny isan'ny gara amin'ny lalamby mampitoy an'io Antananarivo Tomasina io. Ny 9 Martsa 700 nanomboka azo nampiasaina ny sotran-dalamby TCE na ny Tananarivo Côte-Est izay mirefy 700 kilometatra. Teo anelanela ny taona 700 hatramin'ny taona 700 sotran-dalamby 4 no namboarina ny TCE, Tananarivo Côte-Est, ny MLA, Moramanga Lakalaotra ary ny TA, Tananarivo Antsirabe. Ireo zotra ireo izay nahafahana nitrandraka ny vokatry ny fambolena. Ho an'ny faritra mahatsiatra ambony amin'ny zotra FCE na ny fianaratsoa Côte-Est, tanora hatrany amin'ny 10 alina izay tsy voaray tamin'ny tafika no nalaina iasa nandritry ny roa taona
anao asa fanorenana fa indrindra nalefa hiasa amin'ny fanamboarana ny zotra FCE. Taona maro naraina samafy no nalaina tamin'izany. Teo anelanelan'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 no nanatanterana ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa. Isan'izany ny lalamby, ny tetezana, ny tunnel ary ireo gara. Eny taona no nilaina tamin'ny fanamboarana ny lalamby mampitohy Antsirabe sy Antananarivo. Mirefy 100 kilometatra izany ary vita ny taona 1970. Raha fehezina, lalamby mirefy 770 kilometatra no vita teto Madagasikara. Nandritra ny fanamboarana tao anatin'ny 30 taona. Nanatanterana ity asa ity tamin'ny fotoan'ny fanjanahantany. Noho ny firafitry ny tany, indrindra amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iny, nanahirana ny asa fanamboarana. Ho fanatanterana ireo fotodrafitrasa ireo, Malagasy Amanarivo no nantsoina, ankoatra ireo mpiasa no afarana avy any ivelany, toy ny Italiana, Sinoa ary ireo teratany Indiana. Manany amin'ny mety fisian'ny kolokolo avolenta eo anivon'ny Sisikony Marolambo ireo olombo fidy ana toerana taoriny ny fanendrena lehibe ny Sisiko vaovao izay efa mpanao kolokolo irano nambarin'izy ireo ka anaovany antsoavo ny amin'ny hidirivana akaiky ny makasika izany. Dia rahantsika ny fanam-panazavana. Ilay chef Sisiko ho tendrena mosa no tendrendry zareo vaovao am'izao zay mbola sady tsisy notification le izy tsisy passation. Io no auteur an'ilay fanangonam-bola 10,000 sy rahetsy ariary isan'olona. Izy mihitsy ilay tsy nihetsika tao Marolambo kanefa tsy maintsy nalotany aminy ny sarandalana amin'ny taxi moto Tamatavy Marolambo. Tamatavy Manoro frais bus na taxi brosy fa Marolambo Manoro frais taxi moto izy nefa tsy nihetsika teo. Raha tafapetraka eo amin'ny toerana izy dia tsy hoe manahy fotsiny izahay fa hitombo ny kolikoly, tsy izay fotsiny. Azadino 900 sahady ny efatratra mpampianatra. Mbola hisy fo avy ny examen manaraka. Mbola maro ny raha andeha eo ka raha mbola miampy zay ho vitan'ny fanjakana ve ny amahaolan'ireo olona rehetrarehetra ireo. Tonga nitsidika teto amin'ny Cool TV FM ireo ankizy 12 afaka CEPE, BEPC sy BAC ny taona 2024 tao amin'ny commune ambanivohitra Antohibe districtny Betafo. Niaraka tamin'ny ben'ny tanana sy ireo mpanabe vitsivitsy niaraka taminy. Zava-dehibe ny fafahana mivoaka sy mijery zava-baovao raha ny nambaran'ireo mpianatra. Raha toka tsy afaka nivoaka ny faritra tamin'ny taona lasa noho ny fisian'ny ameana ara-pahasalamana, tanteraka izany tamin'ity taona ity ary afaka nitsidika n'Antananarivo ireo mpianatra 12 afaka fanadina-panjakana tao amin'ny commune ambanivohitra Antohibe districtny Betafo. Taoriny ny fitsidihana maro isan'ny notsidian'izy ireo ihany koa ny teto amin'ny Cool TV FM. Le feo raha vao tsy afaka atao anatin'ity logiciel ity zavatra be dia atao dia izay vao hoe enina rehetrarehetra. Niezaka ireo ankizy ireo, tena niezaka ary nitenenina efatra ambolohany izy ankizy 12 dia hoentina mitsangatsangana tsy voatery ho eto Antananarivo fa tamin'ity taona telo izany voalohany dia hoentina taty Antananarivo. Dia tamin'ny maraina zahay teny amin'ny hôtel de ville teny amin'ny Analakely tamin'ny 7 maraina teo. Dia avy eo zay lasa nitsidika teny Tsimbazaza dia nijery zavatra rehetrarehetra tao. Dia avy eo moa zay niraisin'ny président Ihajo sady ministre ny fananantany tao amin'ny bureau-ny aménagement des territoires teo Anosy. Dia sorana manokana i président Andriamato ministre zay nandray an'izay satria niraisiny toy ny zanaka zahay. Nafinaritra ny fitsidihana hoy ny solotenan'ireo mpianatra ary nahitana sy nafantarana zava-baovao maro. Tena mahafinaritra ilay fitsidihana tato satria fantatra tamin'izany aby ny resaka famokarana fandaharana, ny fomba fiasa mpiasa ao amin'ny radio hoe samy manana ny azy dia ny ampitanan'iny ho tonga mifatana amin'ny olona. Misaotra ny Monsieur le maire zany nitondra nahita aty dia misaotra betsaka ny etan'ny Cool TV nandray anay sy ny ministry ny fananantany. Dia akasitrahana be da be koa ny merana Antohibe izay nitondra an'ireto mpianatra nitsidika fa nahita zava-maro be nahita aty. Tanjona amin'ny fitondrana mivoaky ny faritra sy ny fanomezana mari-pakasitrahana tahaka izao, ny amporisihana ireo ankizy ilofo hatramin'ny farany ny amin'ny fianarana. Manainga ny mpianatra iroso amin'ny tsara kokoa hatrany dia ny fahazonanao tsara ihany koa izany. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena mosquée chiita iray amin'ny avaratran-tsinanan'ny Afghanistan no nisy nanafika nandritra ny fotoam-pivahana omaly.
mpivavaka zato mahery no maty nandritra izany fanafiana izany araka ny tatitra nataon'ireo mpamita iraky ny firenena mikambana tany Afghanistan. Fanadadiana eo amin'ny sarany France 24. Moské Shiita iray any avaratra atsimon'ny Afghanistan izay maro mpivavaka indrindra no niaran'ny fanafiana nandritra ny fotoam-pivavahana omaly. Olona maherin'ny zato no maty nandritra izany fanafiana izany raha ny feo mandihy saingy mbola andrasana hatrany ny tatitra ofisialy. Niparitaka teny amin'ny tambajotra serasera ihany koa ny sary mahakasika izay asa fanafiana izay. Noelohiny ireo Eta Islamika izany asa fampiororona izany. Atao anatin'ny herinandro vitsy nampitombo ny asa fampiororona ny Daesh raha ny fanazavana ka ireo Taliban no isan'ny lasibatra amin'izany asa fanafiana izany. Ao ihany koa ireo faritra maro izay lasibatra amin'ny fanafiana ataon'ireo Daesh. Ireo mpinsilamy shiita no isan'ny lasibatra amin'ny asa fanafiana tao anatin'ny volana maro tany Afghanistan raha ny loharano-baovao azo. Ary foto-drafitrasa maro no simba nandritra izany asa fanafiana maro isan-karazany izany. Dia izay ihany koa tompo lasy tompo vavy mety tokoa mamarina ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitraka ianao tena tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka iray. Samy tahin-Janahary atsika jiaby. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.